Faly miaraba ny ado ndray de miaraba anao tratran'ny krismasy. De misy fanontaniana efatra nalefan'ny mpiandraikitra anareo aty amiko de izahantsika hovaliana tsikelikely izy rehetrarehetra ireny. Ny fanontaniana voalohany voaraiko aty de ohatr'izao hoe maninona ny 25 desambra ny Noely nefa tsy misy an'izany ao amin'ny baiboly? Maninona ny 25 desambra ny Noely nefa tsy misy an'izany ao amin'ny baiboly de ny tsara mare antsika aloha de marina tsisy daty tokoa ao amin'ny baiboly satria efa taty aoriana be tamin'ny andron'ny emperora Grégoire zay vao natao io calendrier antsika io, de mbola tsy io zany ny calendrier nampiasaina tamin'izany ary na misy arany amin'izao fotoana izao de ny calendrier jios zay nampiasain'zareo tamin'izany de hafa tsy ohatran'ny antsika io mihitsy fa zavatra fifanarahana fotsiny zany io zavatra io fa tsy hoe teo akory Jesosy Kristy no teraka 25 desambra ary tena raha nylazana ary de tsisy ifandraisany am'le izy mihitsiny satria ny volana desambra mangatsika be any Israely kanefa de hoe tany an-tranon'omby nisy mbola mpiandry ondry tany an-tsaha tsy izy mihitsy zany noho izany tsy 25 desambra no nahaterahan' Jesosy Kristy fa 25 desambra ny fanarahana natao hoe Noely. Inona ny antony ara-tantara? Ny 23 desambra zany amin'ny faritra Eoropa iny satria tany zany no niandohan'ny kristianina moa zany nibetsaka de teny amin'iny faritra Roma, Eoropa avaratra andrefana iny. De ny 25 desambra de antsoina hoe solstice d'hiver. Rehefa solstice d'hiver ririnina ny andro de amin'io 23 desambra io no lava indrindra ny alina, lava be zany ny alina de fohy kely fotsiny ny mazava zany ao anatiny na ohatry ny aty ary nge rehefa ririnina de ohatra hoe amin'ny 5 eo de efa manomboka maizina izao zao amin'ny enina sasany efa mbola mazavazava kokoa ohatr'izay rehefa ririnina fa any avaratra de lava misy fotoana tena lava be maharitra any amin'ny 5 ambin'ny folo, 6 ambin'ny folo, 20 ora any mihitsy ny maizina mihoatra ny mazava de ny fandraisan zareo le mpanompo sampy tam'izany fotoana zany de hoe maty ny masoandro, lasa ny masoandro de maty ny masoandro de rehefa afaka 3 andro ao aorianan'io de manomboka miverina indray le masoandro satria mefohy indray ny alina de manomboka miverina tsikelikely ny mazava de rehefa le miverina zay izy afaka 3 andro de manao fety be ny jentilisa hitsenana hiarabana ny ngabe masoandro hoe iny fa niverina indray ny masoandro de fetin'ny masoandro zany ny 25 desambra tamin'izany fotoana izany dia ny kristianina aveo satria ny emperora romanina moa zany dia anisan'ny kristianina tamin'izany fotoana izany de nanao hoe andao io fetin'ny masoandro io avadikitsika ho fetin'i Jesosy Kristy lay fahazavany zao tontolo zao lay Jesosy masoandronay de avaditsika amin'io indray lay fety hoe nahaterahan' Jesosy Kristy le fiverenan'ny masoandro de am'izay afahantsika mitory amin'ny jentilisa zany zavatra zany atonga azy ireo ho ivavaka ihany koa amin'ny Jesosy Kristy fa hiala amin'ny sampy. Zay zany no tanjon'io nametrahana azy hoe 25 desambra ny Noely tetikady hitoriana amin'ny jentilisa mba hahatonga azy ireo tsy hanompo sampy intsony fa hitodika amin'ny Jesosy Kristy. Zavatra tena tsara sy fanao mihitsy zany tsy ny mitabataba fotsiny no ataontsika rehefa misy fety jentilisa fa tokony manao zavatra hafa ihany koa tsika amin'iny fotoana iny. Ny zavatra tena marina de zao na tamin'io Jesosy Kristy niteraka na tsy tamin'io tsy le daty naterahany zava-dehibe fa le fahatserovantsika hoe tonga olombelona ilay zanak'Andriamanitra mba hahatonga azy ho faty isolo ny fahotako sy ny fahotanao teo amin'ny azo fijaliana de misy tantara maromaro tsara be rehefa tamin'ny naterahany de fotoana zao atserovana an'ireny tantara ireny de zay ny antony nanaovana azy 25 desambra fa tsy daty io mihitsy ny datin'ny Noely.
Tsisy dikan'izany a ny daty. Fanontaniana faharoa fa maninona ny misy olona mankahala sy tsy tianao? Hay ve misy olona mankahala sy tsy tianao? Malaelo be am'izany. Fatao akory e? Zay zany ko. Ny valiteny a zay tiana apetraka ao anaty lisy de tsotra fotsiny satria mpanota avokoa ny olona rehetra e. Satria ny olona rehetra mpanota avokoa de zay any mahatonga an'io. Efa nolazainy ny Titosy a toko 7:7 mihitsy zany de ohatr'izao hoe isika koa de mba adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka. Eny andevon'ny filana sy ny fahafinaretana isan-karazany ary velona teo amin'ny lolo-polo sy ny fialonana sady nankahalaina no ny fankahala. Sady nankahalaina no ny fankahala. Dia misy zavatra tiany resahany eto ny voalohany aloha de le teneny hoe fahiny. Tsy haiko manana an'izany fahiny zany ve ianao sa tena mbola zany ny fiainanao fa ny kristianina nateraka indray dia manana ny fahiny amin'izy mbola tsy mpino de manana ny ankehitriny fa tsisy hoe olona kristianina hatrany ekipon-dreny na dia kristianina be ary ny ray aman-dreninao a de manana fahiny daholo isika rehetra. De reto avy a tsy mankatoa. Zay mampanota ny olombelona. Voafitaka misy mamitaka antsika amin'ny fampianarana tsy izy na ny tsy voatery fampianarana baiboly fa na ny zavatra rehetra ampianarina any ampianarana na ny mpiara-mianatra de voafitaka. Andevo ny filana sy ny fahafinaretana isan-karazany raha zavatra mahafinaritra de te atao foana. Te hanao an'iny zavatra iny foana na jeu io na Facebook io na inona io zany de andevon'izany zavatra zany tsika tsy afaka miala eo. Fa voatery manao an'le izy foana fa raha vao tsy manao de ohatrany hoe tsy mahazo aina zany. Mbola ao anatin'izany ve ianao sa zany ianao fahiny a? Velona teo amin'ny lolo-po raha vao misy manao tsy mety aminao de tonga de fa avy ianao nefa manao adsoina de manao adsoina daholo ny olona rehetra. De fa lolo-po tonga de rancune mandritra ny firy taona zay foana ny ainanao. Ny fialonana hoe misy olona mba misy tafita tsaratsara metimety ny ataony sy ohatr'izany de avy ianao miala iny koa mba miseho milay mba be zesta sy ohatr'izany. Zany daholo tsika olombelona de zany rehetrarehetra zany a no mahatonga anao ankahalainy ny olona. Mety ianao metimety ny ataonao a, metimety ny akanjonao, metimety ny endrikao a sy ny ohatr'izany a dia mankahala anao izy, tsy tianao izy a satria miala anao izy na manana lolo-po aminao satria ny zavatra tsy nety nataonao taminy. De lasa mifankahala itsika olombelona. Mahafinaritra nefa nytoy an'io de hozy izy hoe fa rehefa niseho ny famorapon'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona rehetra, mbola misy an'izay moa izy avy eo, de zao hoe Andriamanitra tia antsika voalohany a de manome fitiavana ao anatintsika izy a ka rehefa manaiky an'io Jesosy Kristy mpamonjy tia antsika io isika dia men'Andriamanitra fitiavana de afaka mity ny hafa eny fa na de ny fahavalonao ara de azonao tiavana tsy noho ianao miezaka ity azy fa noho le fitiavana nomen'Andriamanitra anao a no hitiavanao ny hafa. De zay zany ny apetrako amintsika hoe ny olona mety tsy tianao, ny olona mety mankahala anao foana fa Andriamanitra kosa tianao foana, tsy miankina amin'ny zavatra tsara ataonao na ny ratsy ataonao na ny ianao mpivavaka be na ianao endry be ianao vao tian'Andriamanitra fa tiany foana ianao amin'ny fotoana rehetra dia ekeo raisy zay fitiavan'Andriamanitra zay de rehefa mandray fitiavana avy amin'Andriamanitra ianao a de afaka mizara fitiavana amin'ny hafa de tsy mifankahala intsony a isika. Zay ny fanontaniana faharoa miditra amin'ny fanontaniana fahatelo isika zany a de zao no lazainy a hoe bonjour, j'ai une question. Ao amin'ny baiboly milaza hoe ny lanitra sy ny tany ho levona nefa isika mpino hoe andova ny lanitra nefa izy ary ho levona. Sa fiainana mandrakizay tsy ao an-danitra no holovaintsika. Tsara de tsara mitombona ny fanontaniana fa saingy zao no hijerentsika azy. De azafady aloha de miaraka mifaly de tsy maintsy mamaky baiboly ihany fa zay ao anaty baiboly ihany no ifampijerentsika. Merci hozy izy avy eo. Ny matitoko 5:7 tokoa de miteny amin'izay lazainy namantsika teo hoe lazaiko aminareo marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy tany de tsy ho foana akory ny lalàna na de ota ray na tsipika kely ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra.
mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany, zany hoe ho foana zany ny lanitra sy ny tany. Fanafoana ary ny lanitra sy ny tany, ny tenin'Andriamanitra kosa de maharitra mandrakizay, zay le teny tiany aseho hoe maharitra mandrakizay, mihoatra lavitra noho ny lanitra sy ny tany ny tenin'Andriamanitra. Ny antony tenenany an'izany de zao hoe aleo mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra toy zay mifikitra amin'ny lanitra sy ny tany zao hitantsika zao, fa feno faharatsiany zao ary mpandalo vahiny sy mpivahiny ihany tsika am'izao lanitra sy tany zay hitantsika zao mandalo ihany zao ho foany zao, fa ny tenin'Andriamanitra ihany maharitra mandrakizay de aleo zay ihany no hifikiratsika. Ny Petera faharoa toko 7:21 ka hatramin'ny 7:20 koa de mbola miresaka an'izay ary manambara sady am'le lazaiko teo hoe koa raha levina toy izany zao zavatra rehetra zao de tokony hanahoana ny fitondrantena masina sy ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra. Zay aza mifikitra am'izao zavatra mety ho levina izao, fa aoka ny fitondrantenantsika ho masina ary aoka sika hanana toe-panahy araka an'Andriamanitra manaraka ny soratra masina, manaraka ny voalazan'ny baiboly zany satria izay no maharitra mandrakizay. Rehefa manana fitondrantena masina tsika, rehefa manana toe-panahy araka an'Andriamanitra tsika de ozy ny 2:12 hoe ka manantena sady manafaingana ny fiavian'ny andron'Andriamanitra zay andevona amin'ny lanitra amin'ny afo sy andoro ary andoro sy ampihepo ny tenany zavatra rehetra. Simba tokoa izy. Kanefa ny 17:de tsara be mihitsy hoe kanefa isika araka ny teny fikasana de manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Tsy ty izany lay toerantsika, tsy eto amin'ity tany ity tsika ny toetra, tsy io lanitra mangamanga io ary io ary izy fa tsy mangamanga ntsony fa gris foana izy io satria velontsika setroka be, tsy mety avy ny orana, tsy mety milatsaka ny orana avy eny am'rahona, tsy io le antenaitsika fa lanitra vaovao sy tany vaovao. Aiza ny misy an'izany tsy fantatro sady tsy te halalan'izany tsika, fa ity tenin' Jesosy Kristy ity no saintsaintsika de ity le zava-dehibe indrindra ao anatin'izany. Jaona 4:13 hoe ary raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo de ho avy indray ka handray anareo any aho ary zay misy ihany misy anareo koa. Aiza misy an' Jesosy Kristy? Any amin'io lanitra mangamanga io, amin'ny lanitra gris io ve sa aiza? Tsy maninona fa zao ny zava-dehibe, zao tian' Jesosy Kristy satria izy maty hamonjy anahy ary mbola hiverina indray izy handray anahy de hitondra ho any am'izay misy azy. De fantatro fa tsara ny misy azy satria zao ary fiainako eto lavitra azy de fa tsara, na de manana olana ary de manam-piadanam-po, manana fifaliana foana miaraka am' Jesosy Kristy, maika fa eo akaikiny mandrakizay, zay ny tsara indrindra. Aiza misy an'izay tsy fantatsika fa ny azo antoka raha mino manaiky an' Jesosy Kristy maty ny solanao teo amin'ny hazo fijaliana ianao zao de hiaraka aminy satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany am'raha afa-tsy amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy irery ihany dia fotoana zao krismasy zao ankalazantsika atsiarovana sy anekenao an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Hitanareo zao zanareo mankalaza ny krismasy nga 25 Desambra androany, nefa azotsika kalazaina ny krismasy satria tsy miankina am' 25 Desambra ny daty zany ny zava-dehibe fa fahatsiarovanao an'lay Jesosy Kristy teraka Andriamanitra tonga olombelona teraka tao an-tranon'omby de avy eo lay olombelona maty eo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny fahotanao, kanefa Andriamanitra marina sy masina izy de tsy azon'izany hotazonina fa nitsangana tamin'ny maty de niakatra any an-danitra ary mbola hiverina indray handray ianao raha mino azy ianao ho any aminy mandrakizay. Ny fanontaniana farany dia tak'izao hoe tena telo zay iray marina ve Andriamanitra? Zany hoe ohatrany hoe genre hoe izy ihany zany naniraka ny tenany ve? De zao izay mihitsy no ilaina an'lay Andriamanitra telo zay iray, zay mihitsy no ilaina an'lay Andriamanitra telo zay iray mba tsy ho izy ihany naniraka ny tenany, fa ny hevitry le izy de zao voalohany aloha isika de mino Andriamanitra iray,
telo zay iray aloha voalohany indrindra zany a ny Deutéronomie 4:1-4 zay andininy tena ngezabe indrindra amin'ny hoan'ny jiosy zany mandrakandroany a Deutéronomie 4:1-4 io le antsoina hoe Shema Israel izy amin'ny teny hebreo a de zao midikany hoe miainory Israely, Jehova andriamanitsika de Jehova iray ihany. Zay famerimbery jiosy foana mandrakandroany. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Erad. Miainory Israely, Jehova andriamanitsika de Jehova iray ihany. Zay zany a aloha anankiray mipetraka Andriamanitra zany de Andriamanitra iray, fa manana personne telo, ary reo personne telo reo de manana ny andraikiny avy a ny ray a izay mandiraka araky ny voalazanao eto, ny zanaka ilay nirahana anao ny asa mpamonjena de ataony ray amonjy atsika, ary ny fanahy masina anatanteraka n'io asa mpamonjena io aty anatsika ahatonga atsika ho teraka indray mahazo fanamarinana, mahazo fanamasinana, tarihan'Andriamanitra anao sitrapon'Andriamanitra de asan'ireo fanahy masina izany. Fa ny Andriamanitsika de Jehova andriamanitsika de Jehova iray ihany. Ohatra anankiray meko anao zany zao manaporofoly izy hoe tsy maniraka ny tenany izy, Andriamanitra ray a fa le personne anankiroa no mifaniraka. Haitsika tsara ny Jaona 7:5 fa izy mahay ny 7 ary Jaona 7:7. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao mba hitsara anameloka izao tontolo zao fa mba hamonjy izao tontolo zao. Zay ny 7. Mila mba izany fa tsy 9 ihany akory no atao tsenjery. Amin'ny baiboly protestanta fanitsina fahenina izy de zao no lazainy hoe fa tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao Andriamanitra mba hitsara izao tontolo zao fa mba hamonjy izao tontolo zao. De hitanareo na ny lazany eto azy a de le Andriamanitra ny intsony an'le ray de zanaka indray ny antsony any Jesosy Kristy. Zay de hitatsika zany fa misy personne anankiroa io, zay no mahatonga anazy hoe afaka mifaniraka, fa ny Andriamanitsika de Andriamanitra iray ihany, le Jesosy Kristy de Andriamanitra ihany, fa personne faharoa lay zanany nateraka fa tsy natao izy a ny falikam-pinoana zay lazaitsika. De misy an'izay zany a lay Andriamanitra ray a maniraka de lay Jesosy Kristy a nirahana amonjy an'izao tontolo zao. Zay no ilaina n'lay Andriamanitra tokana fa manana personne telo zay iray. De ny Matthieu 7:1-7 no ahitantsika anazy telo miaraka. Be de be ny miresaka an'izany, ohatra zany Jesosy Kristy rehefa miteny hoe manao batisa azy de ozy hoe amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary fanahy masina ampiarahany-dreo. Raha vao tsy Andriamanitra ny ray amindreo de tsy mety satria atao batisa amin'ny anaran'ny Andriamanitra sy zavatra hafa ianao zany. De be de be ny any am'tsodrano de misy ny Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, ny firaisanao amin'ny fanahy, ny fiombonanao amin'ny Kristy ary ny fahasoavan'Andriamanitra zany tenenina foana zany. Fa ity ahitana azy tena hoe tonga de hitanao le izy de tsy azo laviny. Matthieu 7:1-7 de ozy izy hoe ary raha vao vita batisy Jesosy de niakatra avy tao amin'ny rano avy hatrany, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hita ny fanan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny, ary injao nisy feo avy tany an-danitra hoe ity ny zanako malalako izay sitrako. Veriko ihany, Andriamanitra tokana ny Andriamanitra ivavahantsika. Fa io Andriamanitra tokana io de manana personne telo. De hitantsika eto izy anankitelo a, lay Andriamanitra tonga olombelona de lay Jesosy Kristy natao batisa de niakatra avy tao amin'ny rano, iny zany le zanaka. Faharoa, lay fanan'Andriamanitra nidina avy tany an-danitra tahaka ny sary zany le voromailala fa tsy voromailala akory io fa ohatrohatr'izay zany ny endrik'le fanan'Andriamanitra hita teo Jesosy, teo fanahy masina, fanan'Andriamanitra nakeo amboniny. Ary tsy vitan'izay satria tsy mbola nisy nahita an'Andriamanitra naoviana de nisy feo avy tany an-danitra ozy izy niteny hoe ity ny zanako malalako zay sitrako. Hitanareo, zanak'ilay Andriamanitra ray zany le Jesosy Kristy nasehoany teo a, ary fanahy masina koa dia nakeo amboniny
nameno azy a rehefa avy natao batisa izy. Io tsy azo lavina ny lazantsika fa telo zay iray Andriamanitra, tsy maniratena izy zany fa ndray maniraka ny zanaka, de ny zanaka manao ny asa de fanamasina manatanteraka miaplikeny iny amin'ny fiainatsika rehefa avy eo. Zay le izy. Raha mbola tsy mino anao de zao hoe ny olana indrindra raha tsisy afa-tsy tokana fotsiny de personne tokana fotsiny Andriamanitra, de rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana zany Jesosy Kristy de maty ve Andriamanitra? Maty ve Andriamanitra? Satria zay foana monko ny tenen'ny olona hoe le Andriamanitra ray ihany niova zanaka avy eo de avy eo niova fanamasina. Ty Matthieu toko fahatelo ty a tena mamaly azy tsara hoe tsy iny ihany no mivadibadika fa tena misy personne telo izy na de Andriamanitra tokana any. De ny faharoa de Jesosy Kristy de natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty. Natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty haitsika zany. Dika zany a tsy hoe maty Andriamanitra tamin'ny Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana fa lay zanaka no maty teo, lay zanaka no maty teo. Romanina toko fahavalo andininy faraky amby folo de zao no lazainy hoe fa raha ny fanahiny nanangana an Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, de izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty ao amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ao fa nijerentsika io zay nanaraka ny bokin'ny Romanina toko fahavalo fa iverenako kely izy eto zany ilazany an'le Andriamanitra telo zay iray. Voalohany miteny izy an'lay izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty. Fantatsika fa Andriamanitra ray ny nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty. Andriamanitra ray tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana, Jesosy Kristy ny maty teo amin'ny hazo fijaliana, de ny ray nanangana azy. Nefa ery ambony ery amin'ny voalohany ery de izy hoe raha ny fanahiny zay nanangana an Jesosy tamin'ny maty, zany hoe miresaka fanamasina izy a, miresaka ny zanaka izy a, miresaka n'Andriamanitra lay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty izy a, io Andriamanitra io mamelona ny tenantsika mety maty izy amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatintsika. De zay zany a no afahantsika zay zany no afahantsika milaza hoe tsy misy afa-tsy Andriamanitra tokana ny Andriamanitritsika, saingy misy an'le ray be fitiavana any an-danitra te hamonjy antsika. Ahoana ny fomba namonjeny antsika? Naniraka an Jesosy Kristy izy tonga olombelona, teraka tao an-tranon'omby tamin'ny fotoana tsy fantatsika fa ankalazaintsika rehefa volana Desambra tahak'izao, ary io Jesosy io rehefa lehibe satria olombelona izy dia mety maty eo amin'ny hazo fijaliana, maty hitondra ny fahotako, maty hitondra ny fahotanao eo amin'ny hazo fijaliana. Raha manaiky sy mino an'izany ianao a de hiverina indray Jesosy Kristy io handray anao a de hiaraka aminy mandrakizay any an-danitra. Dia samy manaova fety sambatra avokoa ary ny teny frantsay izy de firarian-tsofa ny teny gasy izy fiarabana rehefa tonga le fotoana, de ny teny frantsay manao hoe joyeux Noël do, dikan'izany hoe manaova fetiny krismasy sambatra. De ny teny malagasy hoe samy io tratry ny krismasy aby tsika rehetra.